Toy izao ndray avana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Mpianatr'Andriamanitra ianao olon'i Kristy. Ao aminao ny fanahin'i Kristy midika izany fa ao aminao izy. Araka ny ao amin'ny Jaona voalohany toko fahaefatra andimy fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika ary izy ato amintsika dia nanomezany antsika ny fanahiny. Midika koa izany fa ao aminao Andriamanitra. Araka ny ao amin'ny Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo andimy fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy hoe hoy Jesosy taminy izay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrareo ihany va aho ry Filipo izay mahita ahy dia mahita ny Ray. Koa ahoana no nanaovanao hoe asehoy anay ny Ray? Ny Ray izay mampianatra anao araka ny ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko fahaenina andimy efapolo sy fahaenina amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe voasoratra ho amin'ny mpaminany hoe ary izy rehetra dia ampianarin'Andriamanitra. Izay rehetra mandre ka mianatra amin'ny Ray no manantona ahy. Nefa tsy nisy nahita ny Ray afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, izy no nahita ny Ray. Mahereza manohy fahalalana ao aminy. Mivavaka isika. Ray misaotra anao nanaiky anay ho mpianatra ao. Tefeo izahay mba hahalala bebe kokoa hatrany ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-peona tompoko.